Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Efa tonga eo amin'ny lesona fahadimy sahady isika izao, izay mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra no miady ho anareo. Faly miarahabantsika mpiara-mianatra rehetra indray amin'izany fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity radiontsika ity. Androany dia te hiarahaba manokana koa ireo rahalahy roa lahy miara-mifarimbonamiko eto mitarika ny lesona. Dia ny rahalahy Dokotera Jean-Jacques Andriaparany sy ny rahalahy Patrick Rafaliniony izany. Mpianatra tahaka anareo ihany izahay ireo, fa ny mitarika fotsiny ihany no ataonay eto. Ny tompony homba sy tahy mandrakariva ny fiarahantsika mianatra. Sekoly tsy misy dingana farany ity sekolitsika ity, ary na any an-danitra aza isika dia mbola hianatra foana. Ka dia alao hery ary ry havana malala, fa efa kaiky ny fanavotana antsika. Miaraka aminareo androany ny rahalahinareo anadanareo Benoît Rakotovao. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, tonga eto indray izahay manatona ny seza fiandrianany voninahitra ao, mangataka anao homba sy tahy anay amin'izao fianaranay ny teninao izao. Alatsaho aminay ny fanahinao masina hitarika anay, hanazava ny sainay, hanazava ny teninao aminay, hanokatra ny fonay hahay mandray sy mitadidy ary mampiatra. Sasao madio izahay ho afa-keliko tompo, ary diovy izahay ho afa-pahotana. Amin'ny anaratsoanao Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia tsy inona fa toy ny lesontsika tamin'ny herinandro lasa ihany. Hiditra haka ny tany nampanantenaina izao ny zanak'Israely. Ny planin'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia hita ao amin'ny Exodosy 7:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:30 manao hoe: ary hampandeha fanenitra eo alohanao aho, ka handroaka ny Hivita sy ny Kananita ary ny Etita eo alohanao ireny. Tsy handroaka azy eo alohanao amin'ny taona iray aho, fa andrao ho lao ny tany, ka hiamaro hamely anao ny bibidi. Tsy kelikely no androahako azy eo alohanao, mandra-pahamaronao, ka handova ny tany. Zay zany ny vakiteny voalohany. Hita koa ny version faharoany io planina voalohany io ao amin'ny Exodosy 7:30 izay mivaky toy izao hoe: ary haniraka anjely aho hitarika anao eo aloha, ka horoahiko ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebosita. Zay zany vakiteny faharoa. Amin'io planina voalohany io dia Andriamanitra irery ihany no manao ny asa. Nefa noho ny tsy finoany zanak'Israely vao niala tany Egipta, izay nimonmonina sady tsy natokony amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia nampiharin'Andriamanitra ny plan B, planina faharoa zany, izay fomba nentin'Andriamanitra nampianatra ny zanak'Israely
ny lesony fahatokiana. Izany plan B izany dia ny nampidirany ambavady ny zanak'Israely mba hatsapandry zareo fa eo ampovoany hatrany Andriamanitra. Tsy kisendrasendra ny ady ny fanaovany tamin'ny Amalekita tany amin'ny tany efitry ny Sinay, vantany nivoaka avy tany Egypta. Avereno vakina ny lesony alakamisy 13 Oktobra, lesona tamin'ny herinandro ambony, ahitanao ny fanazavana momba izany. Fa na amin'ilay plan A anefa na amin'ilay plan B, Andriamanitra nanome toky fa hiady ho an'ny vahoakany izy. Amin'ity plan B ity dia mazava ny lalàn'ny ady, lalàna izay nazavain'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ao amin'ny Deuteronomie 20 ny 10 hatramin'ny 10 no vakitsika, na dia somary lavalava aza. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: raha mbia akaikin'izay tanàna hiadiana ianao, dia milaza fihavanana aminy. Ary raha fihavanana no avaliny ianao ka mampandroso anao izy, dia hampanaovinao fanompona ny olona rehetra ao ka hanompo anao izy. Fa raha tsy mety manao fihavanana aminao kosa izy, fa te hiady aminao, dia atao fairano izy. Ary rehefa atolotr'i Jehovah Andriamanitrao eo an-tananao izy, dia hovonoinao amin'ny lela-tsabatra ny lehilahy rehetra ao. Fa ny babo rehetra ao dia ny zaza amam-behivavy sy ny biby fiompy, ary izay rehetra ao an-tanàna dia hoentinao ho anao, ary hohaninao ny babo azo tamin'ny fahavalinao izay omeny Jehovah Andriamanitrao. Toy izany no nataonao amin'ny tanàna rehetra izay lavitra anao indrindra, ka tsy tanànan'ireo firenena ireto. Fa ny tanànan'ireto firenena ireto kosa izay omeny Jehovah Andriamanitrao holovanao, dia aza asiana miangana izay olona rehetra ao. Fa aringany tokoa ireo, dia ny Etita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita, araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao, mba tsy hampianarany anareo hanao araka ny fahavetavetany rehetra izay nataony tamin'ireo andriamaniny, ka tsy hanotanareo amin'ny Jehovah Andriamanitrareo. Izay zany ilay torohevitra, toromarika izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ireo toromarika ireo no tsy azoazontsika olombelona, tsy mampilamin-tsaina antsika loatra. Na isika pino, fa indrindra ireo tsy pino, dia samy manontany tena hoe ahoana izany Andriamanitra lazaina fa Andriamanitra be fitiavana izany, Andriamanitra fitiavana mihitsy aza, be famindram-po, no manome toromarika mampiorokoditra toy izany. Ny lesontsika tamin'ny herinandro lasa izay tohizany ity lesontsika ity no manazava ny saintsika momba izany. Raha tsy azontsika fa toy ny ady lehibe voalohany tany an-danitra ny ady rehetra eto ambonin'ny tany, raha tsy azontsika ny vokatra tsy hita pesipesena nateraka izany ady lehibe voalohany izany sy ny nidirany fahotana teto amin'izao tontolo izao ity, dia tsy ho azontsika na oviana io toromarika na torohevitra nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely io. Vakio tsara ny Apokalipsy 2:12, 7 hatramin'ny 12, ary dinio manokana ny 10
sy ny 110 izay milaza fa mba hahazoan'Andriamanitra mamonjy ny azo vonjena dia tsy maintsy haringana izay tsy azo vonjena intsony. Izay zany ny teny fampidirana izay somary lavalava ihany. Leson'ny Alahady 24 Oktobra ny taona 520 ny heloka ireo Kananita. Fakitsika ny ao amin'ny Genesis 15 ny 14. Fa raha mby amin'ny zafiafy dia hiverina ty izy, fa tsy mbola tateraka ny heloky ny Amorita. Ny dikateny amin'ny teny frantsay no hitako mazava kokoa amiko dia ny hoe à la 4e génération ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Zay zany vakteny amin'ny teny frantsay. Inona ny dikan'io andin'io? Ny dikany dia zao: nomena fotoam-pahasoavana na androm-pahasoavana lavabe ny Kananita, fotoana izay nahazoany tsara ho niala tamin'ny lalandratsiny, tamin'ny alalan'ireo patriarka fahiny niara-nipetraka teo amin'ny zareo, nefa tsy niala tamin'izany lalandratsiny izany izy. Ka rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy misy fanafany intsony dia teo izy vao nanapa-kevitra ny handringana azy ireo. Inavy ary ireo fahotany ny Kananita ireo. Deuteronomia 12 ny 17 ka hatramin'ny 14. Toy izao ny vaky ny teny: rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra anao ianao, dia aza mianatra hanao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fakatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao ho masim-bava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrian-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo mason'i Jehova izay rehetra manao izany zavatra izany, ary izany fahavetavetana izany no androany Jehova Andriamanitrao azy eo anoloanao. Aoka ho tateraka amin'ny Jehova Andriamanitrao ianao, fa ireo firenena izay efa horoahinao ireo dia mihaino ny mpanandro sy ny mpanao fakatovana, fa ianao kosa tsy navelan'i Jehova Andriamanitrao hanao izany. Izay zany ny vaky ny teny. Hoy ny lesontsika, ao amin'ny lesontsika zany no hitantsika an'izany, hoy ny lesontsika manazava: ny fivavahan'ny Kananita dia niorina tamin'ny finoana fa ireo zava-mitranga eo amin'ny natiora izay miantoka ny fahavokarana dia nofeheziny ireo andriaman-dahy sy andriaman-bavy tamin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ataony. Araka izany dia noheveriny ireo mponina ireo fa mifandraika amin'ny fitondran-tenany mahakasika ny firaisana ara-nofo ny zavatra ataon'ny Andriamanitra ny vavahany, ka nanaraka fombafombam-pivavahana izay nanaovany firaisana ara-nofo izy mba handrisihany ny andriaman-dahiny sy ny andriaman-baviny hanao toy izany koa. Ny afara tamin'ny fametrahana rafi-pijangajangana masina izany, izay nanaovany ny lehilahy sy ny vehivavy janga zava-betaveta maro. Izany rehetra izany dia
tao anatiny fomba-pivavahany izy ireo avokoa. Mitohy ny fanazavana, tsy afaka ny oatra ny anireo Andriamanitra ivavahany mponina ao aminy ny fitondrantena ny firenena iray sy ny soatoaviny. Raha tahaka izany ny fahatakaran'ireo Kananita momba ny Andriamanitra samy hafa ny vavahany, dia tsy mahagaga raha nahita fanaovana sorona zaza ny fivavahan'izy ireo, fomba fanao izay nampitandreman'ny Baiboly fatratra. Hamafisiny ny pirofo hitan'ireo arkeologa fa fanaon'ny mponina tany Kanana tokoa ny manolotra ny zanany voalohany ho fanatitra ho an'ireo Andriamanitra izay nivavahany. Ny devoly mihitsy izany. Ny taolan-jazakely marobe ny tapatapana sy natao tao anaty tavy lehibe niaraka tamin'ny soratra manolotra izany ho fanatitra no nijoro ho vavolombelon'ny fivavahana manimba, narahan'izy ireo sy ny vokatra izany teo amin'ny ankamaroan'ireo zanany. Toy ihany ny fanazavana. Araka izany, ny fandringanana ireo Kananita ireo tsy kisendrasendra na koa vokatry ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra hanome ny fireneny Kanana ho an'ireo Israelita. Efa nomena androm-pahasoavana ny mponina tao Kanana, fotoa mpamindram-po fanampiny izany, izay nananan'izy ireo tombontsoa na hafantarana an'Andriamanitra sy ny toetrany tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelony ireo patriarka nonina teo aminy. Nanana izany tombontsoa izany izy ireo, kanefa hita miharihary fa nataony tsinitsinina izany, ka notohizany ny fomba fanaony mahatsiravina mandra-pahatonga ny fotoana tsy maintsy namaranan'i Jehova izany. Izay zany ny fanazavana nomen'ny lesitsika antsika. Ny tantaran'ny Kananita ihany no hitatsika voasoratra ao amin'ny Baiboly, fa eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona manerana zao tontolo zao, tsy ny Kananita irery ihany no firenena izay nanana fivavahana mitovitovy tamin'ny ny an'ny Kananita, ka nofafan'Andriamanitra teto ivon'ny tany izy ireo. Vakio ohatra ny tantaran'ny Inca tany Peroa, firenena nanana civilisationa mamirapiratra, nanorona tanàna lehibe miezinezina nantsoina hoe Machu Picchu, izay mbola hita any Peroa ankehitriny ny sisan'izany tanàna lehibe izany. Nefa nanao sorona olombelona, indrindra fa ny ankizy io firenena io, nofafan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany izy ireo. Ny Aztec tany Meksika, firenena nanana civilisationa namirapiratra koa, nefa nanao sorona olombelona tamin'ny fomba mahatsiravina, ongotana manta amin'izao ny fon'ilay olona atao sorona, ary mandalo fangirifirina tsy misy toazy ilay olona. Nofafan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany koa izy ireo. Ny firenena porozy nanerana ny Amerika rehetra nanana fivavahana mitovitovy tamin'ny an'ny Kananita, lasa n'olo-kafa ny taniny rehetra. Tsy fantatro loatra ny fivavahan'ny Maori tany Nouvelle-Zélande na ny aborigène tany Australie, fa mino aho fa mety antony toy izany ihany koa no nahalasana n'olo-kafa ny tanin'izy ireo. Hoy ny didy roa voalohany ao amin'ny didy folo n'Andriamanitra izany. Aza manao andriamanin-kafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany,
na izay any ambanin'ny rano ambanin'ny tany, aza miakohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafo sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tiahy, ka mitandrina ny didiko ao amin'ny Exodosy 20:9 hatramin'ny 9. Izay zany ny famitinana ny leson'ny Alahady. Leson'ny alatsinainy 7 Oktobra ny taona 520 ilay mpitsara faratampony. Ny lesontsika dia manazava azy tsara. Ny fahamasina ny toetra n'Andriamanitra dia midika fa tsy mankasitraka ota izy. Mahari-po tokoa izy, nefa tsy maintsy mijinja ny vokany farany, ny fahotana, dia ny fahafatesana izany. Vakio Romana 9:17. Nanohitra ny fahotana i Jehovah, na taiza nisy izany, na teo amin'ny Israely izany, na teo amin'ireo Kananita. Tsy nahatonga ny Israely ho masina kokoa noho ireo firenen-kafa rehetra tsy akory ny nandraisa ny anjara tamin'ireo ady masina. Vakio Deuteronomy 5:7 ny 4 sy ny 5. Vakio koa Deuteronomy 12:20 ny 7 sy ny 30. Na ireo firenena ireo koa aza dia nampiasain'Andriamanitra ho fitaovana netiny tsara io firenena voafidiny io. Tsy mitovy amin'ireo mponina tany Proche Orient fahiny ny Israelita, satria izy ireo dia niharany ny fitsimbadihan'ny ady masina rehefa tsy niady ho azy ireo Andriamanitra, fa nanohitra azy ka namela ny fahavalony hampahory azy. Tsy mety ho takatra ny hevitra fonosin'ny ady masina raha tsy afandraisina amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny mahampitsara azy. Araka izany fomba fijery izany dia samy hafa tanteraka amin'ny ady rehetra ny ady nataon'ny Israely raha naka ny tany Kanana izy ireo. Tsy tahaka ny ady atao mba hampitomboana harena manokana sy ny fahefana izany, izay fahita teo amin'ny tontolo fahiny sy eto amin'ny tontolontsika kehitriny. Ny tanjon'ny ady nataon'ny Israely dia tsy ny hanomezam-boninahitra azy ireo, fa ny hanorenana ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fiadanany eo amin'ny tany. Noho izany, ny fahatakarana momba ny ady masina dia miorina amin'ny fahatakarana ny fanapahan'Andriamanitra sy ny fiandrianany, izay mifandraika koa amin'ny mahampiady azy, tahaka ny fandraisany izany amin'ny mahampanjaka na mpitsara azy. Toy ihany ny fanazavan'ny lesontsika, Jehovah mpiady amin'ny mahampitsara azy dia mampiorina sy manamafy ary manohana ny fitsipiky ny didy izay maneho taratra ny toetrany. Ny sary maneho an'Andriamanitra ho mpiady ary keo mpitsara sy mpanjaka dia manamafy fa tsy azo ny leferina ny fikimiana atao amin'ny lamina efa napetrany hatry ny fahagola. Azo tsika atao araka izany ny milaza fa tsy niady na koa ny fandresena no tanjona kendreny ny asan'i Jehovah, fa ny famerenana amin'ny laoniny, ny fahamarinana sy ny fiadanana. Raha fitinina dia iray ihany ny hoe mitsara sy miady na koa mampanjaka ny fahamarinana rehefa Andriamanitra
no manao izany asa izany. Izay zany ny fanazavana nomen'ny lesontsika atsika. Tsy misy madilana ho tetenana intsony zany fa efa mazava. Fa andao fotsiny ho akitsika ny Salamo 4:7 ny andininy 10 ahitatsika izay lazainy Baiboly ho fanamarinana sy ho fanohanana ilay fanazavana no akitsika teo. Toy zao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, lazao any amin'ny jentilisa fa Jehova no mpanjaka ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hietsika, hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Leson'ny talata 20 Oktobra ny taona 2020. Fandroahana sa fandringanana. Efa voalazantsika tery amin'ny teny fampidirana fa planina anankiroa no hitatsika. Dia nolazaintsika tamin'izany fa ny plan A, ny planina voalohany zany, dia ny handroahana ireo Kananita ireo. Dia nolazaintsika koa fa ny plan B, izany hoe ny planina faharoa, dia ny handripahana azy ireo. Mazava ny voalazan'ny Deuteronomie 20 ny andininy 4:12 ka hatramin'ny andininy 20 manao hoe: fa ny tanàna ny reto firenena ireto kosa izay omeny Jehova Andriamanitra ao ho lovanao dia aza sina miangana izay olona rehetra ao. Fa aringany tokoa ireo, dia ny Hetita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita, araka izay nandidian'i Jehova Andriamanitra ao anao, mba tsy ampianarany anareo hanao araka ny fahavetavetany rehetra izay nataony tamin'ireo andriamaniny, ka tsy hanotanareo am' Jehova Andriamanitrareo. Fa ity leson'ny talata ity manome fanitsiana sy fanampahazavana toy izao. Aoka isika ngila tsofina tsara fa fanazavana lehibe izy ity. Toy izao izany fanampahazavana izany: tsy fandringanana tsy akory no fikasan'Andriamanitra tany ampiandohana ho an'ireo Kananita, fa fandroahana azy ireo teo amin'ny taniny. Rehefa dinihina ireo lahatsoratra milazalaza ny fomba na saina nataon'i Israely nandritra ireo ady mba hakana ny tany, dia voambolana mifandraika amin'ny fakana ny tanin'ireo mponina teo amin'ilay tany nampanantenaina sy ny fandroahana azy ireo no ampiasaina ao. Ny vondroteny faharoa izay miresaka momba ny fandravana sy mampanao izany asa izany ny Israely indray, dia manondro indrindra ireo zavatra tsy mananaina toy ny zavatra mifandraika amin'ny fivavahana, amin'ny sampy sy ireo sampy natao horavana. Hita miariary fa ny toeram-pivavahana amin'ny sampy sy ireo altara samihafa no tena ivon'ny fivavahan'ny Kananita. Ny fantoka indrindra tamin'ny kolotsaina sy ny fiarahamonina feno faharatsiana tao Kanana ny ady masina, mba tsy hianahany izany fahalovana izany, dia nasaina no ravan'ny Israely ireo zavatra rehetra izay mety hampiely azy. Ireo mponina rehetra tao Kanana kosa sy ireo olona izay nanaiky ny fanapahan'Andriamanitra sy ny fahefany talohan'ny fakana ilay tany, na koa nandritra ny ady mihitsy aza, dia afaka nandositra ka nifindra toerana vakio Josua 2:7 ka hatramin'ny 4:10.
ary ampitahao koa amin'ny mpitsara toko voalohany ny 14 ka hatramin'ny 14. Ny hany ampahana Kananita ny hiaran'ny fandravana dia ireo zay nijanona tao anatin'ny tanàna mimanda, ireo zay nikiribiby nanohitra ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny Israelita sy nanamafy ny fony vakio Joshua 1:12 ny 7:20 sy ny 20. Toy ihany ny fanazavana. Na izany aza dia misy fanontaniana mipetraka ihany manoloana izany. Raha toa ka nihandroaka ireo mponina tao amin'ny tany fa tsy nihandringana azy ireo no tanjon'ny fakana any Kanana tany amboalohany, nahoana ary ny Israelita no tsy maintsy namono olona marobe tokoa. Nasehony fandinihana ireo andalatsoratra masina mifandraika amin'ny fakanan'ny tany Kanana fa ny fikasana tany ampiandohan'ny ady dia nihandroaka ireo mponina Kananita. Nanamafy fo anefa ny ankamaroan'izy ireo tahaka any Farao tany Egipta. Nifandray tendro loatra tamin'ny kolotsaina tao koa izy ireo, ka ny fandravana ny kolotsainy dia nidika ho fandringanana azy niaraka tamin'izany koa. Izay zany ilay fanazavana nanasako atsika teo hiainy tsara. Raha azotsika tsara izay fanitsiana na fanampanazavana izay, dia izao no azotsika amalina ny fanontaniana napetraky ny lohatenitsika manao hoe fandroahana sa fandringanana. Ny valiny dia zao: fandroahana no tena izy, fa ny fandringanana dia natokana ho an'izay miziriziry na mikiribiby nanamafy fo tahaka ny Farao tany Egipta, tsy te hiala amin'ireo andriamanitsy izy izay notopoiny. Zay zany ny lesony talata. Lesony alarobia 7 Oktobra ny taona 2022. Safidy malalaka. Ny fipetraky ny toedrara eto izany dia zao: etsy akilany ny zanak'Israely nantsoin'Andriamanitra hanaraka ny didiny sy ampiatra ny fitsarana amina vahoaka mpanota. Ery andany kosa ny Kananita mpanompo sampy iharany ny fitsaran'Andriamanitra ka haringana, ary ny zanak'Israely no hanatanteraka izany fandringanana izany. Voafaritra mialoha mazava tsara ny anjaran'ny rehetra eto. Ny zanak'Israely handovan'ny tany no mendalana handringana. Ny Kananita niharan'ny fitsaran'Andriamanitra haringana. Kanefa tsy nizotra araka izany arabaka teny ny zavaniseho. Nisy ireo Kananita izay tsy niharany izany fandringanana izany. Tao ohatra Rahaba mianakavy, tao koa ireo Gabaonita izay samy tsy niharany fandripahana na dia tanisany ireo vahoaka haringana aza. Etsy andany Iakana sy ny fianakaviany izay voaringana na dia taty amin'ny atokony ireo voatokana handringana aza. Inona no dikan'izany? Valiny: tsy mpitsara miangatra na manavakavaka Andriamanitra teo amin'ny fitantanany ny Kananita sy ny Israelita. Izay rehetra ny fidy azy, na Kananita izy na Israelita, dia nahazo fanavotana. Izay rehetra ny fidy ny hanohitra azy kosa, na Kananita izy na Israelita, dia niharany ny fandringanana.
tsy hoe kananita ianao dia ho voaheloka avy hatrany, ary tsy hoe israelita ianao dia ho voavonjy avy hatrany, fa ny safidy ataonao no hamaritra izay ho anjaranao, na ny ho voavonjy na ny ho very. Efa voafariparitsika teto tany aloha be tany ny atao hoe libre arbitre na ny herin'ny safidy, ka io safiditsika io no mamaritra izay ho anjaratsika, na ho voavonjy isika na ho very. Basy aty fikavana ny an'Andriamanitra ka narangaranga ny mazava tsara ao amin'ny Deutéronomie 3:10 izany. Tsara vakina manontolo io toko io, fa ny 7 ka hatramin'ny 12 ihany no voakitsika noho ny fotoana. Raha mitaona anao, zay zany ny vaky ny teny, raha mitaona anao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefimandrinao, na ny sakaizenao izay toy ny ainao, ka manao hoe andeha isika hanompo andriamanikafa izay tsy fantatrao na ny razanao, die ny Andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao na ny lavitranao hatramin'ny faran'ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na mihaino azy ianao, ary aza mba hiatrano ny masonao izy, na amindranao fo na afeninao, fa vonoy ho faty izy. Ny tananao no voalohany hamono azy, dia vao ny tanan'ny vahoaka rehetra, ary torahy vato ho faty izy, satria izy efa nitady hitaonanao hiala am Jehova Andriamanitrao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny tranona handevozana. Ary ny Israely rehetra handre izany dia hatahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao. Izay zany ny vaky ny teny. Tsy manao fitsarana miangatra Andriamanitra na manao mizana tsindrianila eo amin'ny fitsarana ataony, fa izay rehetra manao ratsy, na Israelita na Kananita na mpivavaka na jentilisa, dia tsy maintsy hiaran'ny sazy tandrify azy. Zay zany ny lesony alarobia. Lesony alakamisy farany, ilay andrian'ny fiadanana. Ny bokin'ny Joshua dia ahitana toe-javatra maromaro izay manahira-tsaina ny eritreritra azy, mahalasa eritreritra ary miteraka fanontaniana lalina ny hevitra mahakasika ny ady masina, izay ahitana vondron'olona nomen'Andriamanitra baiko mba handringana vondron'olona iray hafa. Sary takarina ny momba n'io ady masina ao amin'ny testamenta taloha io. Ny fahitana n'Andriamanitra ao mantsy dia tompo sy mpanjakan'izao rehetra izao, ka ny zavatra rehetra izay mitranga araka izany dia heverina fa araka ny sitrapony, na mivantana izany na ankolaka. Noho izany dia manjary tsy azo hodivirana ny fanontaniana manao hoe nahoana moa no avelan'Andriamanitra iseho ny zavatra tahaka izany. Ny lohateny ny lesontsika tamin'ny talata 20 Oktobra lasa teo, Piady Jehova, l'Éternel est un guerrier. Lohateny ny lesontsika tamin'ny alahady 20 Oktobra, ny filohan'ny tafiky Jehova, le chef de l'armée de l'Éternel. Lohateny ny alarobia 20 Oktobra lasa teo, hiady ho anareo
Jéhovah, l'Éternel combattra pour vous. Lohateny izay noraisina ho lohateny ankapobeny nilesitsika tamin'ity herinandro ity. Ady, 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 ady. Izay foana no naneno tao antsofotsika tamin'iny herinandro lasa iny sy tamin'ity herinandro ity. Raha izany rehetra izany no saintsaina dia tahaka ny ady tsy misy farany no hiaina ny vahoakan'Andriamanitra. Marina fa handresy mandrakariva izy ireo satria Jehova Andriamaniny no hiady ho azy. Nefa toa fiainana feno ady no hiainana eto. Hatreto aloha dia izany tokoa no izy. Ady tamin'ny andron'ny Kananita sy ny Israelita, ady isan'andro amin'ny tafiky Satana no hiainan'ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao androtsika izao. Fa izao ho avy anefa ny andro hiafarany izany rehetra izany. Na dia nifantoka tokoa tamin'ny ady izay nanomezan'Andriamanitra baiko sy nitondrany fanapiana teo amin'ny testamenta taloha aza ny lesona nandritra ity herinandro ity, dia tsara ny amataratsika, ny anamariatsika ny lohahevitra manandanja iray eo amin'ny asa soritra ireo mpaminany testamenta taloha, ny fahitana momba ny ho avy hanjakan'ny fiadanan'ny Mesia. Antsoina hoe andriany ny fiadanana ny Mesia. Vakio Isaia 7:5 izay manao hoe fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapahany dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Hanorina fanjakana izay hitoeran'ny fiadanana izy, ka hiara-miroka ahatra ao ny liona sy ny zanak'ondry. Vakio Isaia 2:1 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 9, fa indrindra ny andininy 9 ka hatramin'ny 10 izay manao hoe ary ny amboadia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifahy hiray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy, ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihinana mololo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha-nono haniditra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana. Toerana izay tsy ahitana fanimbana na fandratrana izany. Vakio Isaia 2:5 izay mivaky toy izao hoe ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy, fa ny tany ho heniky ny fahalalana an Jehova, tahaka ny anaronan'ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ary ny fiadanana no hanapaka ao. Vakio Isaia 2:7 izay mivaky toy izao hoe ny fiadanana no ataoko hanapaka anao, ary ny fahamarinana no mpampiasa anao. Zay zany mivaky ny teny, sady hikoriana ao tahaka ny ony. Vakio Isaia 2:9 ny andininy 12 izay manao hoe fa izao no lazainy Jehova, indro hitarihako fiadanana tahaka ny ony izy, ary ny voninahitry ny firenena tahaka ny renirano tondraka, ka hinono ianareo ary ho sakelehina hianareo, sady ho hindrahindraina eo ambony lohalika.
izay zany no tanjona kendren'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Na niady tany Kanana, na niady isan-karazany atrehintsika isan'andro, dia dingana tsy maintsy lalovana noho ny nidiran'ny fahotana tety ambonin'ny tany. Fa izay miaraka amin'ny Jehova, izay miaraka amin'Andriamanitra, ombany ny fahasoavan'ny Kristy mpamonjy kosa, dia handresy satria miady ho atsika Andriamanitsika, ka handova fiainana mandrakizay isika. Fiainana mandrakizay izay anjakan'ny fiadanana mandrakizay, fotoana izay tsy ahitana ady intsony, na korotana, na aretina, na ranomaso, na fahafatesana. Ho tanteraka amintsika tokoa ny izany. Amen. Dia tahaka izay indray izany ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Aoka isika hazoto mandrakariva hianatra ny teny, fa efa akaiky ny fiverenan'ny tompontsika. Dia mametraka ny viloma finaritra amintsika rehetra indray, andram-pionantsika eto indray amin'ny manaraka. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, sotranao zahay fa miady ny adinay vahoakanao ianao, tahaka ny niadianao niady ny zanak'Israely rehetra rehefa handray ny tany nampanantenana izy ireo. Ampio zahay Tompo, hatoky anao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Anao rery ihany ane, ny saotra, ny dera, ny laza, ny aja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.